Vanim-potoanana mafisana ny fampandrosoana Madagasikara ny fanamariana ny fiverenan'ny fahaleovantena tahaka izao hoy ny filohan'ny conseil du fampihavanana malagasy androany tsy fotoana hiverenana amin'izay mety ho endrika ady sy sorona natao nazonany fahaleovantena intsony ihany koa izao fa hibanjinana izay fampandrosoana tokony apetraka tokony ho lara-pamehan'ny fitondrana ny fanarenana ny fandriampahalemana sy ny ady amin'ny fahantrana ho iatran'ny filohan'ny CFM. Zava-dehibe tokoa ny firenena anankiray zany fetim-pirenena zany ary nisy ireo nanao sorona ny ainy na martiora tamin'ny andro taloha fa amin'izao fotoana izao ngamba tsy fotoana ny fanaovana martiora amin'izany fitiavan-tanindrazana zany izay aseho amin'izao fotoana ny fetim-pirenena zao fa ny filofosana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ady amin'ny zavatra mampahory ny firenena raha tsy ilaza ho afa-tsy ny hoe ny tsy fandriampahalemana ny fahantrana izay ny tokony matematesantsika ary hampisehoana zany fitiavan-tanindrazana zany anefa tsy ho vita raha tsy misy ny firaisan-kina ka eto zahay amin'ny CFM dia manao antsoavo ny hanamafisana dehibe koa nyzany firaisan-kina ny samy malagasy zany hanamafisana ny fihavanana eo amintsika malagasy